Manana an-drenivohitra goavana amin'ny fitandroana ny filaminana an-drenivohitra ireo polisy monisipaly raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra voalohany misahana ny fibaikona azy ireo etsakilany anefa tsy mahasehaka ny isan'ny mponina ito an-drenivohitra ny isan'izy ireo izay anaovan'ny antsoavy tokoa amin'izao fotoana izao. Natao indrindra hitandro ny filaminana misehatry ny renivohitra ireo polisy monisipaly Antananarivo raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra misahana ny fibaikona ireo polisy ireo. Karazan'asa izay miompana amin'ny fandaminana ny renivohitra sy izay rehetra manodidina azy no anton'asa voalohan'ny polisy monisipaly. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny fandaminana ny tsena, ny fifamoivoizana ary indrindra ny fanentanana ireo olona amin'ny fitandroana ny fahadiovana eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny. Ny eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra zany dia natsoina hoe polisy munisipaly de tanà. Zany hoe nampinain'le tanà mihitsy zany le izy mba hiavany amin'ireo polisy munisipaly manodidina ny renivohitra satria ny asan'ny polisy munisipaly eto amin'ny renivohitra zany dia tena misandrahaka amin'ny lafim-piainana maro mihitsy. Raha antsika mahita aloha zany amin'ny circulation voalohany indrindra. Ny atao zany amin'ny circulation dia mandritra ny fifamoivoizana satria tafiditra ao anatin'ny attribution à maire zany miandraikitra amin'ny police de la circulation dia mikarakara an'izay zany ny police municipale de tanà dia miara-miasa akaiky zany amin'ny police nationale amin'izay fandrinana fifamoivoizana izay efa ny rahantsika nahita teo aloha moa fa misy foana zany ny fifanankalozan-kevitra amin'ny asa atao amin'ny fandaminana fifamoivoizana rehetrarehetra. Ka ny ataonay zany amin'izao dia ny fanaraha-maso ireo zavatra idiran'ny arrêté municipal indrindra. Ohatra amin'izany hoe fitateram-bahoaka ny taxi be sy ny taxi zany dia anjara amin'ny police municipale mihitsy ny manara-maso azy satria amin'ny alalan'ny cahier des charges izay na le tompon'andraikitra ifanaovana soni ao anatrehan'ny commune urbaine Antananarivo fitantanana ny tanàna izany dia anjaranay zany manara-maso ny fampiarana an'izany. Marina moa fa hoe cahier des charges amin'izao fotoana izao ohatra ny somary mampametra-panontaniana ny sasany ihany hoe misy marina sa tsy misy. Fanaizana tsy zany dia misy foana ireo arrêté municipal mifehy ny fitateram-bahoaka eto amin'ny renivohitra ka mifampiarana indray zany anisan'ny arahanay maso. Eo ihany koa anatin'ny arrêté municipal no mikasika ny hoe faritra azo hijanonana sy tsy azo hijanonana eto amin'ny renivohitra. Ny fandrindrana fifamoivoizana amin'ny ankapobeny hoe ny faritra sens unique sy ny sens unique zany dia anjaran'ny commune ihany koa ny mamoaka ny arrêté municipal amin'izay dia manara-maso an'izay zany zahay ka eo ny ampiasanay an'ilay hoe takedaré na ny ventouse ho an'ireo fiara izay minimandika lalàna zany. Amin'ny ankapobeny zany dia tsy dia miditra loatra eo amin'ilay hoe voiture particulière fa ny fitateram-bahoaka ny tena ataonay kanefa kosa raha mandika an'ilay arrêté municipal ny voiture particulière dia miditra ihany zay amin'ny fanasasiana. Ankoatr'izay dia isan'ny andraikitry ny polisy munisipaly ihany koa moa ny fandaminana ireny mpitatitra posy isan-karazany ireny izay omena toromarika manokana amin'ity fiandohan'ny taona ity. Ilay izy aloha zany tsy hoe fifanarahana fa lalàna arrêté municipal nefa mametra ny ora ahafahanao vezivezy eto amin'ny renivohitra sy ny faritra ahafahanao vezivezy. Na izany na tsy izany nefa dia hitantsika fa somary misy ihany ny gaboraraka ho an'ny mpiara-monina tao anatin'ny fotoana vitsivitsy lasa zay ka miezaka mamerina ny asan'ny tanàna isika amin'izao fotoana izao. Andraikitra lehibe tsy maintsy ho raisinay rehefa mpikarakarana izany moa zahay ny fandrindrana ny fifamoivoizan'ireo sarety ireo ka mikarakara zany zahay amin'izao fotoana izao fihaonana lehibe miaraka amin'ny tompona sarety sy ny mpitarika sarety izay ho atao eto amin'ny commune urbaine zany mba ahafahana mifampipetra amin'ny lalàna sy ny zavatra tokony ataon'ny tsirairay avy satria raha antsika malala fa matetika ireo mpitarika sarety zany dia mialokaloka ao ambadiky ny fahasahiranana, ao ambadiky ny krizy, ao ambadiky ny tsy fahitana asa dia hoe miteny hoe zaranareo zay tsy mangalatra fa zaranareo zay mba mahita asa ho atao ihany mitarika sarety. Raha ny totalin'ny polisy munisipaly amin'izao fotoana izao dia 7.7 sy 900 ho an'ny mponina roa tapitrisa ka 7.20 amin'ireo ny vehivavy. Mbola tsy ampy tanteraka izany raha nambaran'ny tompon'andraikitra satria raha ny tokony ho izy dia polisy munisipaly 3 ho an'ny mponina 10 ny fenitra. Isan'ny olana ankehitriny tsy fahampiany ety Manana ahafahana mampiditra polisy munisipaly vaovao saingy efa misy hatrany ny ezaka ahafahan'izy ireo misahana ny asa manerana ny renivohitra. Zay ihany koa doko lasitoko vavy no anakatonantsika tanteraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny talata ity. Isorana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ho amin'ny rapiso mame fotoana ho anao hatrany. Ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV mirary soaritra.